Any dia hoe crime organisé, olona maromaro ianareo no ao anatiny io ianao sûrement aty ambanimbany amin'le hiérarchie izany lehibenao. Tsy possible mihitsy i Andry Rajoelina tsy anatin'le affaire, tsy possible mihitsy, tsy possible mihitsy. Miororo ny mpitondra fanjakana ankehitriny indrindrandrindra fa zareo amin'ny présidence raha vao naheno fa atao amin'ny 20 septambra 2024 ny fitsaranan'ny Romy VOS Andrianarisoa. Ny antony dia zao: araka ny fanadihadiana santatra izay nataon'ny fanjakana anglisy dia fantatra fa crime organisé ity eloka be vava izay nataon'ny Romy VOS Andrianarisoa ity. Zany hoe misy andian'olona vitsivitsy izay mikambana anatin'ity eloka be vava nataon'ny Romy Andrianarisoa ity, ary ahina fikambana ao amin'ny présidence sy manodidina ny filoha Andriamatoa Andry Rajoelina no ho voasaringotra anatin'ity affaire maloto international ity. Any dia hoe crime organisé, olona maromaro ianareo no ao anatiny io ianao sûrement aty ambanimbany amin'le hiérarchie izany lehibenao. Raha ohatra ianao ka mamoaka hoe izany lehibenao ahoana fomba fataonareo ahoana tsara fandehany omeo proof zay négociena ny penanao. Izay ny zavatra mety tranga aminy. Fanehoan-kevitry Koto Lilahimahitsoambo dia tonga dia mahitsy ny azy. Satra ny inoana hoe tsy ao anatin'ity affaire ity Andriamatoa Andry Rajoelina. Ny antony dia zao: nandritra ny fivahinian'Andriamatoa tany Rwanda dia mbola hita ny fampitakosina tany Rwanda i Romy VOS Andrianarisoa sy filohan'ny République ny Madagascar. No ny tonga ny 10 Aogositra 2024 dia nipoaka iny affaire kolikoly avolenta izay nataon'ny Romy VOS Andrianarisoa tany Londres. Nefa nolazainy tao amin'ny présidence fa naka congé hono i Romy Andrianarisoa. Ary affaire congé zany efa nodisoany Fanirisoa Ernaivo, ary ananany proof mazava izany. Ananany proof mazava ny fiaingany vol izay niainga avy tao Madagascar ka nakany France ka nivantana tany Angleterre. Ananany proof ihany koa i Romy VOS dia nitondra passeport vert, zany hoe iraka fanjakana malagasy izy ary tsy mila visa fa taratasy izay ifandraisan'ny fanjakana rotonta, fanjakana anglisy sy fanjakana malagasy. Fa niala tao Madagascar izy ireo indrindraindrindra moa zany ny anananay eto ambany masina eto dia ny alakamisy ny alarobia lakamisy, zany hoe alakamisy à 0h no nandray ny vol Air France mandeha aty France dia avy eo mandeha any Londres ramatoa Romy Andrianarisoa miaraka amin'io Philippe Tabuteau io. Dia ny passeport netiny tompoko dia passeport vert. Zany passeport vert zany dia passeport de service. Dikan'izay renao rehefa mitondra passeport de service dia en mission. Fanehoan-kevitry Fanirisoa Ernaivo izay manaraka ankaiky ity raharam-pirenena ity dia mahita fa ity affaire fanondranana volamena sy affaire kolikoly avolenta izay ataon'ny fitondram-panjakana tsy zavatra vaovao ity, fa zavatra efa veriny zareo isanandro, isam-bolana, isan-taona, nefa tsy tratra mihitsy izy ireo. Ary izao affaire ny Romy VOS Andrianarisoa zao dia santionany ray ihany ny tratra, betsaka nefa nandeha tsy tratra mihitsy, satria fanjakana malagasy dia mahalala tsara ny zava-misy eto amin'ny firenena, fa minia jamba izy ireo, minia tsy mahita ny zava-misy. Fa eto dia ampelantanan'ny fanjakana anglisy ity raharaha ity, ary tsy ho afabela mihitsy ny olona voasaringotra amin'ity affaire ity. Io resaka fangalana vola, le hoe omena 250 000 francs suisses na 225 000 livres sterling mba ahafana manao ouverture de dossier. Io zany dia ohatran'izay mihitsy le fomba, le forme fangalan'zareo vola, zay le lazaiko moa hoe vody ondrom-barotra.
angalan zareo vodiondrom-barotra zany le olona ahafana miconnecté anazy am'le tompon'andraikitra na ny filohan'ny repoblika eo na ny ministry ny mine raha ity ka raha ity. Manamafy an'izany koa i Koto Lilahimahitsoambo tsy vao androany io afera fanondranana arenan-kibontany antsokosoko, tsy vao androany ny resaka fitrandrahana tsy ara-dalàna eto Madagascar, tsy vao androany ny afera kolikoly manirana any Madagascar. Efa nisy hatr'izay ary santionany ihany io, santionany mbola tsy tratra dia mbola eo am-piandrasana isika. Toy izao ny fanehoan-kevitry lehilahy Koto Mahitsoambo. Da io zay zavatra zay tratrany ihany ivelany ihany ny hitatsika, zay tratra ihany. Mandeha ny volamena, tratrany ino moa zany Sud-Afrique, mandeha ny volamena, tratrany Comore. De ny présidentsika zany de propre be, madio be zany izy, tsy au courant n'inona zao. De zay tratrany de angatahana hoe averenao ty gadranay ity, satria akama dôlodôlodôlo izy. Sahiran-tsaina ny fitondrana malagasy amin'ity aferan'ny Romy Andrianarisoa ity, satria zao mila 50 000 € hitadiavana avocat i Romy sy ny fianakaviany, indrindrandrindra fa ny vadiny. Aiza ny ahitandroa zany ary noana fa mety angataka fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana malagasy izy ireo, satria mpinamana izy ireo. Fa eto kosa dia ny vahoaka malagasy dia miandry raha ohatra ka manaiky ny anampy ny olona efa hita fa manao eloka be vava hitany masony zao tontolo zao ny fitondram-panjakana malagasy, midika izany fa miara-mipetsapetra amin'ny mpangalatra sy mpisoloky sy mpanao kolikoly ny fitondrana malagasy ankehitriny. Toy izao ny fanehoan-kevitry Fanirisoa Ernaivo mahakasika izany. Zao izy tratra vao milaza hoe mila 50 000 € reto zay angalana avocat. Ohatry rehefa tsy manana avocat ianao tompoko, rehefa crime ohatr'izao de mahazo avocat commis d'office. Mety hoe tsy de tena sérieux be ohatra ny avocat payenao vola le izy fa mouvement le boky io fa nareo aza mety adalaina. Ka andeha hoe ka mba mampalahelo maha-olombelona rehefa tsika malagasy amidiny zareo mpitsanganana ny arenan-kibontantsika, da aveo tsika rehetrarehetra tsisy mahavoaloka, tsy mandray karama, tsy mandray boursa, tsy mahavoalotrosa, very asa, very midy ny orinasa, tsy lasa mandeha le investisseur fa tsy mavita mando tsolotra tsakijanona amin'ny fitondrana tsony. Nga tsika mba misy mitsetra re olona. Ny arenan-kibony tany tokony ampanakarena malagasy, tokony mba hananany malagasy rehetrarehetra asa, fivelomana, protection sociale, fitsaboana, ara-dalàna, tsisy mitsetsika mampalahelo nareo. Zao ny mpampianatra tsy afaka mitsara ny baka satria tsy voalony indemnité an'zareo sy ny vacance indemnité vacataire an'zareo amin'le fanaovana correction na baka. Satria nahoana ao fanjakana ve tsisy vola? Misy vola ao fa tsy nataon'zareo prioritaire ny mpampianatra. Nahita volany foronina izy nandoavana ny mpandraraha mpanamboatra lalana sy ny fournisseur mpanamboatra ny travaux publics. Maninona tsy mahita vola andoavana andreo mpampianatra amin'ny tsara baka reo? Samy hafa le priorité. Zay ngamba filazana azy. Tsara ho fantatra antsika zay mpanaraka vaovao politika sy mpanaraka toedra aram-pirenena dia zao. Ity lehilahy frantsay Philippe Tabito ity dia olona mpanolontsaina ny filoha Andry Rajoelina. Fa tsy hitantsika eny rehetra eny izy satria izy dia anisan'ny mpanolontsaina ao ambadika izao rehetra izao. Na dia tsy misoratra amin'ny lisitra ofisialy izy, fa izy dia mandray andraikitra feno amin'ny décision rehetrarehetra eto amin'ny tany sy ny firenena. Toy izao ny fanehoan-kevitry Fanirisoa Ernaivo mahakasika izany. Nangataka fahafana vonjomaika ny mpisolo vava azy ireo dia tsy nahazo. Romy Andrianarisoa sy Philippe Tabito izay
miara-miasa aminy ary voalaza fa conseiller spécial ao amin'ny présidence saingy no lavany zareo moa zany hoe tsy conseiller spécial io toy ny mazatra moa zany dia misy olona zay miara-miasa akaiky amin'ny fitondrana nefa tsy misoratra akory izy hoe nommé zany tsy nommé ara-dalàna hoe conseiller spécial fa nefa kosa dia mivoaka miditra ao fa ny hatreto aloha zany dia fantatra fa dia associé amin'ny Romy Andrianarisoa io Philippe Tabito io. Mahalasa saina ny toetra aram-pirenena eto amintsika, betsaka ny malagasy, betsaka ihany koa ny vazaha, ireo manana zom-pirenena vahiny no mandray andraikitra feno amin'ny raharam-pirenentsika. Efa notanisaintsika omaly moa ireny lisitra ireo izay mpitondra fanjakana malagasy mizaka zom-pirenena vahiny. Malasa eritreritra ihany zany. Eto Mpamaranina dia zao dia miantso ny fitondram-panjakana malagasy mba handray andraikitra feno, tsy hitanila fa rehefa tsy mety dia tsy mety ary tokony handray andraikitra feno ny fitsarana malagasy. Manantena ary mametraka fitokiana amin'ny fitsarana malagasy ny ankabetsahany vao. Ny fitsaranan'ny RANJATOELINA Andrianarisoa ahina mafy ho voatonontonona ireo izay mizaka zom-pirenena vahiny ireo izay mandrafitra ny gouvernemanta malagasy. Miandry isika, inona marigny, iza no ambadika zao afera kolikoly avolenta izay notarian'ity RANJATOELINA Andrianarisoa ity. Eto Mpamaranina dia zao miantso ny fitondram-panjakana malagasy i Fanirisoa Ernaivo mba handray andraikitra, miantso ny fitsarana malagasy mba hanao ny andraikiny izay nankiny malagasy aminy, mametraka toky aminareo fitsarana malagasy izay vahoaka malagasy. Zay ny vidéo tsika androany, azadino misabone sy manisy j'aime ny vidéo amin'ny manaraka indray.